Eo amin'ny vaovao aza tontolo iainana kosa ary sokatra miisa 370 no saika aondrana any Tanzania no tratran'ny mpitandron'ny filaminana tetsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato tamin'ity andro any ity. Sokatra fantatra amin'ny anarana hoe Sokake. Aratsika avy hatrany ara-ny fanadihadiana. Sokatra miisa 370 fantatra amin'ny anarana hoe Sokake na Radiata ary tsy fahita raha tsy eny amin'ny lembalembany mafaly Antoliary nitratran'ny mpitandron'ny filaminana teny seranam-piaramanidina Ivato io atoandro. Vokatry ny fiara-miasa tamin'ny fiarahamonim-pirenena amin'ny sanan tontolo iainana voary gasy na tratrarina reto sokatra reto. Saika aondrana ho an'i Dar es Salaam any Tanzania izy reto. Olona anankiray teratany malagasy 46 kilo ny lanjan'ireo bagazy ireo misy an'ilay sokatra zany karazana sac anankiroa. Ny droany nefa 30 kilo, ny 16 kilo zany ny PE meloa tany amin'ny agence de voyage. Misy resaka traçabilité daholo zany rehetrarehetra zany ny compagnie aérienne mitovy an'izany ny zavatra lazaintsika zany. Rehefa nandeha zany le tortureux dia nandaraka ny circuit normal, nandalo ny scanner ohatrany mahazatra ny accéder tany amin'ny sotiny avion. Dia moa misy fiara-miasa satria misy ny unité mobile de la douane koa eny amin'ny aéroport dia miara-miasa aminay dia mifampiresaka mikasika an'io zavatra io dia nataony procédé ny arrestation. Mandeha zany zao amin'izao fotoana zao ny enquête douanière. Fa mbola izy kosa ny enquête zay déterminer ny responsabilité an'ilay olona pénalement satria raha izao no mitoy dia lany tamingana ny zavatra zavaboarintsika. Anjara andraikitry ny voary gasy ny manome vaovao ny mpitandron'ny filaminana ary tafiditra indrindra ao anatin'ny ezaka fanentanana amin'ny fiarovana ny biby sy ny tontolo iainana zany. Ity zavatra ity moa zany tsara ihany mampatsiahy fa zay atao amin'ny voary gasy dia manosika hatrany le fiara-miasan'ny société civile, ny autorité izay manana ny pouvoir régalien dia profon'izany le fahombiazana fisamborana ohatr'izao zany dia io moa zany mbola andeha any amin'ny fitsarana moa zany dia andraikitra zareo indray amin'izay zavatra zay. Iroso amin'ny fanadihadiana ny mpitandron'ny filaminana ahafahana mandrava ny tambazotra mpanondrana sokatra tsokosoko tomponantoka amin'izao fanondranana izao harena voajanahary mampiavaka Madagasikara izao.